Alahady fafiton'ny volana Aogositra taona 2024 mbola mikafaliana tranoray 2+5 no mihitsy dia natokantranonao amin'izao takariva izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanajantsika anaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Horesantsika misimisy amin'ny ariva ity ny tontolon'ny lalaon'ny CGSO izany izay tanterahana teto amintsika nandritra ny herinandro ka ny farana ny zoma atolakandro teo. Fanadihadiana voalohany avy hatrany ary ny fombiazana no azon'i Madagasikara ny andian'ny fahafolo tamin'ity lalaoan'ny CGSO ity laharana voalohany sika nandropaka ny medali volamena 20. Noromban'i Madagasikara ny laharana voalohany teo amin'ny lalaon'ny gomeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena aty amin'ny faritry ny ranomasombe indianina na ny lalaon'ny CGSO. Medali volamena 20 no azon'i Madagasikara ka nametraka azy eo amin'izay laharana voalohany izay. Medali volamena 7 azon'ny taranja judo, 4 teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra, 9 ho an'ny taranja fototra atletisme, iray kosa ho an'ny taranja baolina kitra zazavavy. Mbola nametrahany ireo nosy aty amin'ny manodidina ny fitokisana ny Madagasikara amin'ny fitantanana ny CGSO inona zany ny tena isongadina indray, inona ny tena laharam-pahamehana ho an'ny roa taona manaraka. Afaka volana iray eo ao na herinandro vitsivitsy dia iroso amin'ny fanatsarana fanavaozana ny charte de jeu izay fantatsika fa teraka olana hatramin'izao ry isaorana an'ireo atleta sy ny chef de délégation nahay ny fehen'ireo atleta ireo ka mba tsy nisina trangan-javatra izay miteraka saborovoro teo amin'ny mpilalao ny nosy Mayotte sy nosy Comore izay amin'izy ireo tota ireo matetika hitrangana izay olana izay ka izay zany no laharam-pahamehana aloha hatreto ny roso amin'ny fanatsarana fanavaozana ny charte de jeu izay fivirina atao amin'ny nosy Maurice izy io amin'ny faraparan'ny volana septambra eo. Nafinatra aloha ny fanomahana ary nafinatra mihitsy amin'ny fanatanterana raha mizotra araka ny tokony heverana azy teny am-piandohana izy tsy misy tomika inanelany tsy maintsy misy foana ny olona kely majinjika nefa noezahana ny vahany reny ary mivaraka ny tokony izy reny dia manantena ihany koa mbola fahatanterahany reny araka ny tokony izy mba hifalian'ny tanora rehetra aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ny nosy Maurice no nibatany laharana faharoa izay nandrombaka medali volamena 10 ary nitany laharana fahatelo kosa zareo renone nahazo medali volamena 7. Ny zoma atolakandro teo no nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny lalona famarana ity andian'ny fahafolo amin'ny lalaon'ny CGSO ity.